Alarby fa 5 ny volana Jolay 2024 toko lasitopoko vavy atolotra ny araba ary manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny tontolom-baovao mifanandrify indrindra amin'ny fiomanana sady amin'ny fifidianana no etsika manomboka ny fampahalalam-baovao ary amin'izao takariva izao satria dia ny fahavalo ny volana Oktobra hatramin'ny fahaeniny volana Novambra avy izao no iroso amin'ny fampelezan-kevitra ireo kandida andray anjara ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany efa miomana fantatra amin'izay ny barao maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI etsakilany ihany koa nefa ireo nanamafy ny efa kandida sahady dia efa manao karazana fampafantarana etsero amin'izao fotoana izao voafeny lalàna ihany nefa izy ireo amin'izao fotoana izao satria misy ireo izay mitady OPF nanambara ny filoha lefitry ny CENI fa misy ny lalàna mifehy amin'izao fotoana izao. Efa miomana avokoa amin'ny siatrenany fifidianana filoham-pirenena ny elo politika eto amin'ny firenena amin'izao raha ny zava-misy efa mahazovana ny fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra mampatsany ao anivon'ny CENI fa manomboka amin'ny 9 Oktobra hatramin'ny 9 Novambra 2024 ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao dia misy mifepetra tokony hajaina. Ny fampelezan-kevitra moa dia manomboka ny fahavalon'ny volana Oktobra ka hatramin'ny fa 9 ny volana Novambra 30 andro. Ny vanim-potoana mialohan'izay no antsoina hoe pré-campagne na vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra. Ireto zavatra telo ireto no azo atao raha ijery ny fanao any amin'ny tany demokratika any ivelany isika satria raha ny lalàna eto Madagasikara dia tsy mamaritra mihitsy, tsy milaza izay zavatra azo atao ao anatin'izany vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra zany. Fa amin'ny ankapobeny dia ireto no azo atao ao anatin'izany vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra zany. Voalohany dia ny fanambarana amin'ny fomba rehetra fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ianao. Déclaration de candidature na amin'ny ainao manjery io na amin'ny alalan'ny petadrindrina io na amin'ny alalan'ny fanambarana maro samihafa dia fanao amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra zay. Ny zavatra faharoa azo atao dia ny mitety faritra manangana na manetsiketsika ny antoko na ny fivondronana antoko na ny fikambanana izay hanohana anao amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra handaminana ihany koa ny stratégie izay hitondrana zany fampelezan-kevitra zany. Efa fahitantsika ihany koa zany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra fahatelo azo atao dia ny mandeha mitety faritra, ny manazava amin'ny fomba rehetra ny vinam-piarahamonina na ny projet de société izay everinao fa hitondrana ny firenena rehefa rahatr' izay ka ho lany amin'ny fifidianana izay ho atao ianao. Raha miala amin'ireo zavatra telo ireo ny zavatra atao amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra dia efa fampelezan-kevitra zay ka ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana dia tsy azo atao. Ny filohan'ny CENI Rakotomanana Hery dia nanambara omaly fa hiditra amin'ny fanasaziana izay tsy manara-dalàna izy ireo.